Akoatra ny fanovana ny androm-panjakana sosokevitra nivoaka tamin'ny fonabe nasionaly ny fampiavana-pirenena ny fanovana ny lampandrenana dia isan'izany ihany koa. Momba io dia nilaza ny heviny ny mpanorona ny antoko avana ny Dr Jean-Louis Robinson. Deo jerentsika ny sary. Ilaina ny isin'ny fitsapakevim-bahoaka isafidianan'ny olom-pirenena raha toka ilaina ny manova ny lalam-pandrenan'ny Repoblika fahaefatra na tsy, hoy ny filohan'ny antoko politika avana ny Dr Jean-Louis Robinson. Nampasahivin'ny ity mpanao politika ity ihany koa fa nisy ny faneken'ny kandida rehetra nahaja ny lalam-pandrenan'ny Repoblika fahaefatra ny lohan'ny fifidianana. Kanefa hoy izy tsy voahaja ny mpitondra amin'izao fotoan'izao ny lalam-pandrenana. Nangataka izy fitsapakevitra fitapanan'ny vahoaka amin'izay zavatra izay. Fa eto amin'ny izay lalam-pandrenana izay dia mariako aminareo fa io lalam-pandrenana io dia teo nenina izay rehetra niditra ho ilatsaka ho fidiana président de République. Ny tenako dia nanao déclaration sur l'honneur ary zay daholo ny candidat rehetra izay eto ampelantanako amin'izao fotoan'izao tamin'izay andro hoe tamin'ny 10 avril 2013 nanao an'izay tamin'ny nametraka ny filatsahako pitinahako filoham-pirenena ary tonga anatin'io dia misy milaza mazava tsara fa ny soratana ary ny siniavana ary ny candidat rehetra dia nanao an'izay zavatra hoe anaja ohatra ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana ny 4e république. Zay no mahatongako miaraka amin'ireo rehetra zay nanao nanaiky ny lalam-pandrenana io. Tsy afaka mandika an'izay zavatra efa nanaovako velorano zay hoe je déclare solennellement sur l'honneur de respecter toutes les dispositions de la constitution de la 4e république. Sy io ny tenako nanao sinany io ny candidat rehetra manana an'izay zavatra rehetra ka sarotra amiko no mandika an'ilay constitution zay za moa nanisan'ny nanaiky an'izay zavatra ary nilatsaka no fidiana tamin'io constitution 4e république io. Maro loatra n'ireo fotoan'izao no ny atao tsy fanarahana ny lalam-pandrenana io tsy vitan'ny article 54-72 fotsiny fa hatrany amin'ny zareo amin'ny fitsarana avo ary ohatrany tsy dia manaraka loatra koa ny lalanao ka raha tsy manaraka moa izy dia ovana ny lalam-pandrenana manao référendum izy hoe zany référendum zany ko tsy référendum ohatrany hoe mila inona présidence fort ve sa présidence parlementaire sa monarchie sa état fédéral sa inona tokony voalohany aloha ngamba dia ny amafana an'io zavatra io dia hoe ekenareo ve ny constitution république sa tsy ekenareo dia mifidy ny olona zay efa miaina amin'izay zavatra zay. Raha fa tsy ekeny zany dia misy constitution vaovao atolotry ny zay mpitondra fanjakana eo dia zay no arahana. Raha toa ekeny maro anisa amin'ny mpifidy ny fanovana lalam-pandrenana vao tokony roso amin'ny famolavolana lalam-pandrenana vaovao na fantsiana izany, hoy ny Dr Jean-Louis Robinson, filohan'ny antoko avana.